vavaka sikara. Raha mbola miteny koa ny fononay Andriamanitra, raha mbola mikorina ny anatinay ny vary, mbola ao anatinay ny fofona mahavelona, fifaliana ho anay midera sy mankarazanao, misaotra noho ny famondramponao, fa vaovao isamaraina izany. Misaotra manome izao fotoana izao, azonay miaino ny afatrao ary misaintsaina ny sitraponao. Aoka ny fanainao masina mbola hitoetra aminay hatrany, ary dia ampahery anay indray ianao, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao ary mpamonjy anay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay milaza tsara araka ny Matio 7:20, andininy 5:12 ka hatramin'ny 7:12 no misy ny afatry ny tompo. Tsotra ny lohahevitra. Mankahala ny fanilikiliana atao aty am-piangonana ny tompo. Ao anao? Ny matotoko faraka amin'ny dia mitantarantsika ny niakaran'i Jesosy amboninahitra tao Jerosalema tamin'ny andro voalohany, tamin'ny herinandro masina voalohany. Ary fantatsika tsara fa niakatra tao izy amin'ny maha-zanaky Davida mpanjaka, dia nioby azy ny vahoaka. Rehefa tonga tao amin'ny kianjan'ny tempoly izy dia anisan'ny anankiray izay tantara manamarika koa hoe nandrava ny latabatra ireo izay nanao farakaloza-bola sy nivarotra ny faratitra. Ary zany fandravana nataon'i Jesosy zany dia fandravana izay endrika fanilikiliana rehetra natao tao amin'ny tempoly. Voalohany avy, mankahala ny fanilikiliana ny mpanota amin'ny tompo. Mankahala ny fanilikiliana ny mpanota amin'ny tompo. Eo amin'ny 5:20 dia hitantsika fa nisy jamba sy mandringa izay nanantona amin'ny Jesosy ka nisotrana. Nisolo tena mpanota ireo satria nahoana? Misy fiheveran'i Jiosy tany amin'ny testamenta taloha zany manao hoe raha misy olona anankiray manana clé dia vokatry ny fahotana zany. Raha misy olona azo naretina dia vokatry ny fahotana zany. Rehefa dia klasina mpanota ny olona tahaka zany dia tsy navelona dia miditra tao amin'ny tempoly azy fa eo amin'ny kianja fotsiny. Tsy maintsy nanitsy an'izany fiheveran-diso izay endrika fanilikiliana zany Jesosy. Raha mamaky ny Jaona 5:7 isika, rehefa nanasitrana amin'ilay lehilahy teraka jamba izy, dia mbola niazakazaka ihany ny Jiosy. Mpampianatra eo, dia isa moa zany nanota, noteraka jamba izy ve samy ray aman-dreniny? Ho anao Jesosy, tsy izy no nanota na ny ray aman-dreniny, fa mba hanehoana ny voninahitra Andriamanitra. Nahitsiny Jesosy ny fiheveran-diso hoe raha misy marary manakilema dia mpanoty izy zay, ka tokony ahelikeloky. Riavana. Isika koa rehefa mety mandreny fahotany ny mpiara-mivavaka amintsika anankiray na anankiroa, dia mora laim-panatsika ny ifosafosa, ny anarabaraka azy raha tokony hitondram-bavaka azy. Tandremo fa endrika fanilikiliana zany. Tokony hampahery azy sika, tokony hanantona azy isika. Fa raha tsika indray aza maniliky azy, mba tsy iray fikambanana amintsika na tsy iray programa amintsika izy. Iarana ny fahatezeran'ny tompo amin'izany isika. Mamatoy olona io tonga ty am-piangonana, dia ny tompo no nitaona azy tamin'ny fanahy masina. Ninonino na fahotana vitana. Ny tompony efa mato azy tokony azy fijaliana ka tsy sanatria ianao na izao indray no anao izay alao monina an'io olona io. Ka dia ho adino ny tompo amintsika ny fanahiny sy ny raha zany olona zany. Fa mankahala ny fanilikiliana ny mahantra ny tompo, indrindra ty am-piangonana. Dia mbola reto jamba sy mandringy reto ihany no solon-tenany mandro eto amin'izao texte izao. Satria efa tamin'izany dia efa fomba fijeriny hoe ny olona manana kleny, ny olona marary. Mahiliky. Tsy misy mandray asa na iasa, sanatria indraindray na ny fianakaviana aza manilikiliky.
ka tsy magaga raha tonga maantry le olon'ireny tsy misy ataony afa tsy mangataka sisy ary zany nataony reto jamba sy maliny reto teo amin'ny kianja amin'ny tempolo efa tsy navelaka miditra atao amin'ny tempolo raha teo onena azy ny tompo tatsika mandiny 720 ka nanasitrana azy teo no eo ary eo ambadiky ny fanasitranana ny tompo tsy le fanasitranana azy amin'le aretina ranofo fotsiny fa mba ho afaka amin'le fanililiana hoe satria nareo marary manakilema dia tsy mahazo miditra amin'ny tempolo ary dia afaka miditra tao amin'ny tempolo izy hitatsika moa fa ny loha misorona sy ny mpanoradalàna mandiny 520 dia naninona nahitan'izany tezitra mahagaga raha izy ireo tokony mba hanao zany ataony Jesosy zany dia tezitra nga izy rehefa Jesosy nanapa-kevitra anasitrana ireto olona ireto satria voalikely tokony araiky olona zany loha misorona sy mpanoradalàna zany ary manantena fa mba tsy isika tokony andraikitra aty amin'ny fiangonana na dekona na birao-tsampana na mpampianatra sekoly alahady no anililika olona toy izany indrindra ny mandro fa tena mahasarotony amin'ny tompo ireny arak'izay tatsika eo matetika fa 20 mitandrema fa andreo manao tsinontsina na dia ray aza amin'ireny madinika ireny ianareo fa izay efa nataonareo tamin'izy ireny no fa nataonareo tamitsika samia matahotra n'Andriamanitra isika mba tsy hanilikelika olona izay efa najony tompo wakati am-piangonana fahatelo mankahala ny fanilikiliana ny ankizy koa ny tompo ny ankizy moa zany tamin'izany fotoana teo amin'ny Jiosy dia azo ambara hoe ireo latsaka ny 20 latsaka ny 30 taona araky ny lalam-pivavahana Jiosy koa dia mbola tsy mahazo miditra ho an-trano tempolo ireo fa eo an-kianja ihany fa na dia teo an-kianja ihany aza dia voamarina le salamo fahavalo amin'ny faharoa izay nivakitsika teo fa ny antsoantso sy ny dera ny Jesosy raha voanitro Jesosy ka nanao azy hoe mpanjaka zanaky Davida hosana ho an'ny zanaky Davida hitatsika amin'ny andiny 7 dia nagaga fa mbola natezitra ihany koa ny lohandoha misorona sy ny mpanoradalàna izany satria ny tadiavin'izy ireo dia mianara baraka ny Jesosy nefa zao menonahitra Jesosy ngeneno mba ho faly rehefa misy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra rehefa mba misy antsa-piderana mba mifanorona raha misy fampisehoana satria fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany novaliny Jesosy moa izy ireo ny andiny 4 avy any vava ny ankizy madinika sy mizaza amin'olo no nanamboaran'Andriamanitra fiderana efa trany amin'ny testamenta taloha izany ho iano salamo fahavalo zao nivakina teo tena mideran'Andriamanitra isika rehefa manome voninahitra azy rehefa manambara amin'ny tenany misaotra anareo mpampianatra sekoly alahady mahafoy fotoana ho an'ny ankizy ho an'ny tanora mahafaly ny tompo zany raha tena vokatra ny fonareo ka raha tsy manilikilika tokoa ny ankizy sy ny tanora nareo ninenina zay mety ho faly misaotra nareo ray aman-dreny faly any ilazany raha matofoloa rehefa saika mianatra sekoly alahady daholo io na ny ankizy na ny tanora dia raina ny tompo zany misaotra nareo ray aman-dreny mba tsy avy amintsika ray aman-dreny any manilikilika anzarantsika tsy anatra sekoly alahady indrindra ndray tsika ihany manao hoe afa reraka mianatra izy fa azo hoentina antsony tsia aza ilikilikao izy mba tsy isika tokony anaikitra le eo amin'ny fanilikiliana ny ankizy sy ny tanora aty am-piangonana fa mahasampiaro ny tompo zany raha ankizy sy tanora rehetra zao tadio rehefa tsy mianatra sekoly alahady atao amin'ny fahazazana dia sarotra ho anoza amin'ity vavaka ry tanora rehefa tsy mianatra sekoly alahady atao anatin'ny fahatanoranao sarotra anao zany manompo an'Andriamanitra zany mahazotoa mianatra mivavaka mianatra tenin'Andriamanitra fa izany ny fomba anehoanao fa tia ny tompo anao fa efatra sady farany mankahala ny fanilikiliana ny vahiny atao aty am-piangonana mankahala ny fanilikiliana ny vahiny ho iaho tany am-piangonana hoe tamin'ity fiakarana tao Jerosalema ity Jesosy rehefa tonga teo amin'ny kianjany tempolo dia noravany ny latabatro ireo olona mpanakalo vola sy mivarotra fanatitra
fa inona loatra ny antony. Raha ny marina dia tahaka ny diakonina manaty rakitra sy manisa rakitra ireo, satria raha ny lalatim-bavahana jiosy tamin'izany dia ny vola jiosy ihany no azo atao rakitra. Fantatrareo fa rehefa fety-piangonana dia tonga ny avy any Roma, avy any Eropa izany, ny avy any Korinto, avy any Grèce izany, ny avy any Etiopia, ny avy any Ezipta, avy any Afrika izany, samy mitondra ny volana dia tsy maintsy atakany vola jiosy rehefa tonga eo. Asa fanompona no natao. Ny fanompoam-bavahana tamin'izany dia efa misy fantanena mazava tsara hoe misy karazany avokoa ny fanatitra. Ny fanatitra dia rano, ny fahotana vitanao dia misy karazany mifanaraka amin'ny ota vitanao ny fanatitra atao. Noho izany rariny raha varotana eo amin'ny mpianja ilay fanatitra ao ataonao. Fa saingy izao rehefa vao maty ny mpandimby, fa efa misy fanahany kolikoly sy ny fanararotana nataon'ireo izay natanteraka izany. Ary ny tena koza dia ity, ny vahiny araka ny nambara teo dia mbola voalikilika koa. Le vahiny ambara eto dia izao, tsy jiosy na mivavaka azy izy, fa tsy jiosy ara-pirazanana, dia eo an-kianja ihany izy fa tsy mahazo makany amin'ny tembony. Ka ho fanosokosehana n'ilay vahiny dia nampitombony reto le vato reto nisy amin'ny latabatra. Na dia tokony ho vitsivitsy ara dia efa ampy nataony be dia be sitrany kely sisa ny vahiny tafiditra eo an-kianja. Ary fantatry ny tompo izany toe-tsainy ratsy nytaozany, ka natonga azy tezitra nandravarava ny latabatra sy rehetra natao teo. Tsika koa ry havana, indray mbola manaka ankehitriny, mbola mandova n'izany toe-tsaina tsy tia vahiny izany. Raha tany an-tanàna angamba dia izao ozy ny sasany izay tompon-tany ny tompon'ity fiangonana ity dia sahirantsika. Indray mety mbola mahay koa tsika taty hoe izay ny nanorina an'ity fiangonana ity ka mitahina azy izany hoe ianao ane vahiny, fa milikiliana ane izany. Na mety ho vahiny koa izy fa tonga tara taty aoriana izy vao mba mivavaka. Io moa zany tsy haintsika, mba manana endrika miranirana mandray ny olona vaovao. Izany manondraha tompo antsika. Ho ty vahiny, mba nandray ny endrikitsika ohatrany hoe any anaty any ny teny antsika hoe izy akoto ny olona tonga taiza hatramin'izay tsy tonga mivavaka zao vao tonga aty ariana reny. Fa izay ny fotoana ny antsony tompo azy, ka tsy sanatria ianao indreny amin'ny kelika. Ry havana manana, izao ny sarofy. Tia ianao ny tompo, ka ohatritsika tsy hanao izay hatezitra ny tompo, fa izay endrika familikiliana rehetra dia miantso ny fahatezeran'ny tompo. Mampatahotra izany hoe tezitra aminao izany ny tompo. Sao dia ilay zavatra mampireharehantsika ty am-piangonana mahatonga antsika amin'ny elikilika ho ravain'ny tompo anatin'ny ray mpimaso. Tahaka ny nandravany latabatra ireo ilay anakalo vola sy nivarotra ny fanatitra. Ry havana manana, ry sampana sekoly alady tardio fa tena ny Kristy ety amin'ny tany ny fiangonana ka mahasarotiny azy. Ao no antsoiny ianao, ao no mandray resantsika iderahantsika n'Andriamanitra, azontsika mivavaka amin'ny trano toa atao hoe trano fivavahana. Ao no resantsika ny famelan-keloka, ny fampaherezana ny sitrako n'Andriamanitra. Ao no vatananao hoe tia ianao ny tompo. Eny ny olona ratsy fanahy mety mbola mililika ianao, fa ny tompo tsy mba hanilika ianao. Na ankizy ianao na lehibe, na mahantra ianao na manan-karena, na manana kilema ianao na tsy, matoki fa ho arovan'ny tompo manokana ianao araka amin'ny teniny miasa aho ka tsy misy mbarembaka amin'ny tanako. Amen.